Niakatra indray nisan'ireo namono eny noho ny valanaretina Covid-19 tao anatin'iray andro raha efa nahitana fiainana izany nandritra ny andro vitsivitsy. Malalaka misy dia misy 110 izy ireo raha nitatra isan'andro momba valanaretina Covid-19 ao amin'ny anao Manjerimpanjakana. 5 avy eto Analamanga, 2 avy any faritra Atsinanana, 2 avy any Boeny, 1 avy any Bidiana, 1 avy any Sava. Noho izany dia tafakatra eny amin'ny 700 ireo olona nravon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara hatramin'ny idirany teto amin'ny nosy. Niverina niakatra ihany koa nisan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsipokaretina raha nitatitra andro any hatrany. Miisa 750 izy ireo manerana ny nosy ary mbola Analamanga no ahitana tranga betsaka indrindra satria 737 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga avokoa. Enina kosa avy any Atsinanana, 12 avy any Andiana, 7 avy any Alaotra Mangoro, 7 avy any Automatsiatra, 7 avy any Boeny, 8 avy any Sava, 12 avy any Tsimondrefana, 1 tany Vatovavidivinany, 12 avy any Menabe, 8 avy any Analanjorofo, 8 avy any Nosy, 7 avy any Tasy, 4 tany Betsiboka, 12 tany Menabe ary 12 tany Melaky. Amin'izao fotoana izao dia misy 193 ireo marary mbola tsaboana. Ny 20 amin'izy ireo dia maneho fahasarotana ka voasikady sy ho marary mafy. Araka ny fampitam-baovao nataon'ny Aviation Civile de Madagascar na ny ACM dia ny famoahana marary ihany no azo atao any amin'ireo seranam-piaramanidina any Nosy Be, Boeny, Atsinanana ary Sava. Ireo sidina tsotra kosa dia mbola mikatona hatrany na ny miditra na mivoaka ary na ny sidina anatiny na ivelany. Afaka mivoaka ny Madagasikara ihany koa ireo sidina mitondra marary ireo kanefa kosa mila fanomezan-dalana avy amin'ny fitondrana hatrany. Manamafy ihany koa ny ACM fa tsy maintsy eo avokoa ireo tompon'andraikitry ny sisitany rehetra rehefa misy ny sidina mitondra marary mivoaka nosy. Ireo mpanamory rehetra ihany koa dia tsy maintsy manao fitiliana PCR rehefa tafaverina eto Madagasikara. Nanamafy ny avy ao amin'ny Ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny zony fa misy valanaretina izay mahavoa indrindra ny omby, ny ondry ary ny osy miatra any amin'ny faritra 3 manerana nosy amin'izao fotoana izao. Ny faritra Tsimondrefana, ny faritra Diana ary ny faritra Boeny no efa ahitana izany raha ny fanazavana nentin'ny Désiré Tsilay, sekretera jeneral'ny ministera Androany Zoma. Mety hifindrany amin'ny olona ity aretina ity raha ny fanazavana hatrany ary ny vehivavy bevoka no tena atahorana ka ilana fitandremana satria mety hitarika any amin'ny fahafanjaza ny fahazoana io aretina io. Efa misy moa ny fepetra toy ny fanakatonana ireo vala any amin'ireo faritra izay ahitana ireo tranga ireo ary efa misy ireo teknisianina nalefa tany an-toerana ho hiatrany ny fanazavana.